Taorian'ny tanàna Manakarazy Vohipeno dia ny tanàna Farafangana indray no nisy dia ny LCDM na lutte contre la drépanocytose à Madagascar. Tato amin'ny bureau-ny commune Farafangana no nifamitona ireo liana. Tia fantatra misy koa ny mikasikan'izany aretina drépanocytose izany. Vory lanina ny ankizy, ny fianakavian'ny marary sy ireo ampazaka ihany koa. Eny ny fanazavana izay nentin'ny LCDM. Efa ela ity aretina ity no nisy taty amin'ny faritra Simatsinanana, hoy ny tompony andraikitra. Dia izao vao taitra ny rehetra hitsaboana azy. Tsy dia nisy prara firmako izy ity fa saika ny tsabony tamin'ny alalan'ny ravi-kazo daholo izay rehetra nararina. Any ka maro no namoy ny aina tamin'izany fotoan'izany. Ankehitriny kosa dia efa ampahafantarina ny tsirairay ny zavatra tokony atao rehefa tratran'ity aretina drépanocytose ity. Hatramin'izay moa ny tiresaka drépanocytose ity zany mahakasika mihitsy ny zanaka tsy Matsinanana. Efa nisy ihany zany hatramin'izay fa tsy dia tena manatona hôpitaly zany ny olona. Satria samy mihinana fanafody, misy raviravin-drava izao mahafaka anazy. Manao antsoavo ihany koa ny dokotera mpisabo sy mpanentana mahakasika n'ity aretina drépanocytose ity mba anatona toeram-pitsaboana ireo mahita fambara amin'ny zazakely na amin'ny olon-dehibe ihany koa. Zay zany manentana nareo ray aman-dreny io aretina io zany araka ny fanazavana intsika teo fa aretina ny lovaina zany izy io satria genetika zany. Tsy mbola misy fanafody tena anaovana anazy fa fiarovana natao tsy eto amin'izao fotoana zao. Manatao-pahasalamana nao raha misy ny zavatra hita fa tsy mety ny zaza tsy salama. Fa ny ray aman-dreny zany fampianarina hoe ny zanakanareo raha mangotsongotsika na mavomavo ny masony, mavomavo ny pipiny, misy maherihery any amin'ny tandrifina andafiny any, dia tokony anara-maso anareo. Raha tovolahy kely koa moa zany, zazakely koa lehilahy indrindra, satria aretin'ny lalan-drà madinika izy io. Dia indraindray mahalelana azy iny mety mienjana maharary zay dia sao dia variana antsika zavatra hafa ihany iny dia isan'ny aretina daholo na korona aretina tratra sy aretina ngotsikotsy. Samy manana ny fambara daholo sy ny fisehony ity aretina drépanocytose ity eo amin'ny ankizy tsirairay. Manino izy io? Voane drépano. Nanomboka viana hitanao anazy fa voane drépano? Nenimbola izy da nanomboky. Akonao fiseho? Nalemilemy da nandoary da nandeha tamin'ny dokotera. Nomeny fagnafody da mandana farafangao izy. Ndesa amin'ny dokotera farafangao sy apraizana atao da nandeha te farafangao tonga da napian'ny dokotera raha. Tonga naisy igny raha tonga da nihira izy da naoko eo maray ahy da nody. Da feno tao koa izy da nihesy koa da nandeha koa ahay da napia koa napia raha koa da nomeny fagnafody maro be koa ahay da 2 herinandro ahay da mbola te farafangata teo da feno 2 herinandro amin'izay izy da natazako tsara izy da isa mbola ho izy anareo da mandeha aty mbola izy koa izy sa mbola niesikesika aminazy koa da oma fagnafody sanandro avao fagnafody any da acide folique za da vitamine da matazako tsara izy da mbola sy mivoavoa taminazy koa sa mbola niesika taminazy sana. Dia raha ohatra zany ataosika hoe miesiky crise zany dia magnano akona izy? Malemilemy mivotana be tombony mivotana be tagnany da indesa amin'ny dokotera da izagnaniny dokotera da i fagnafody avao nomeny efa izy avao izy miesiky sy magnava ho izy da ketraka agny mivody da ketraky koa izy da ela be agny koa va miesiky. Ity kosa velote kely la kely izy ity mararirary kibo izy rehefa iseho ny crise ny drépanocytose mahazo azy. Ty zaza ty zao dia tratra amin'ny sy fampiandraha izy ty mangosikosiko zay gn'ainy fosaposatry dia molotriny indraindray koa da manao mararirary mitretre folaky zay hoe mafolaky tamin'ny farany teo zao vao nidirany hôpitaly dia le trokony marary. Dia ino hoe fangaramaso atao anazy io zao? Noho izy efa fantatray fa misy an'io reto io zany raha vao miesiky hitanay io raha izy dia omena acide folique da aveo omena rano.
Saralahy kosa ny anaran'ity tamin'ny fahenim-bolana izy no efa fantatra fa drépanocytaire. Ny reniny moa no nasikaritra ny zavatra tsy mety teo aminy ka avy hatrany dia nanatona toeram-pitsaboana. Miseho areko voalohany izy da mitomagny zany nomoko ny sy fahasalamany mitomagny izy da sy lalana iny la izy mitomagny zany nizanzao ny fitomagny iny misy raha mivotovoto mibosin'izay tagnany toa na etonony mivoto da izy reraka be izy mampitomagna azy da ndeso tamin'ny dokotera izy lavy tamin'ny dokotera taty zany da nanino analyse da drépanocytaire zany sisy tazo da minday tazo aminazy inga iny mitomagny misy mivoto zany izy zo sy mivoto izy fa misy avaeky izy mizao eky ty zay avy mivoto ty da nazary koa satria ohatrany matetika loatra le tazo dia noentina tana amin'ny dokotera natao ny fitiliana ay moa vo ny drépanocytose ity satria efa nanomboka nangosokosoka daholo ny vanitolana rehetrarehetra. Tamin'ny fahenim-bolany moa izy io voafantatry malazo be masony raha amizay regarany zany ohatrany maloko be dia matetitetiky miseho zay izy rehefa tapre amizay sa nentina hitagny dia natao test de positif. Misy da mivoto totanany to izy sy magnotry zavy defa gname dokotera vai fatako io aby moa mahay na io dokotera raha omegny anazy moa tegna moa da araky rekerekesy dia ampy loatry fantatry tegna avy avao tokony omegny fa omena ronono izy omena sakafo ohatrany hena atono sy matetiky zasy fa rehefa voilà ako zay mihinagna acide folique izy ka ohatrany fataon'olo avao koa raha marary za mivida hay lo mbola sisy nagnomena izy anitra kosa dia mbola tovy favikely iray mafatifaty izy ity dia nambarany reniny fa mangosokosoka ny vanitolana ary marary ny kibony raha vao ietsika ny crise ny drépanocytose. Drépano izy zao zany satria izy namy tazo ndraiky zay da nety tamin'ny chirurgien izy zany da nataony analyse da 70% izy tamin'izay misehoany zany sa ohatra hoe ny tazo izy da igny izy zany vo miseho tonga da jaune zany ny ranty sady le manify zay ny hodavana fizy zany sy matetiky miseho aminazy fa izy io matanjaky be sara fa amin'izy ohatra hoe amin'ny tazo izy zany lasy malaky miala igny tazo igny da tonga da miseho aminazy izy sotroany matetiky izy da matandray izy zany da anaovako tomaty da ny rano dia fa sy misaraka aminazy ndre izy mandeha mianatra da mitondra 2 mililitre isaky mandray igny da sonognandako igny koa. Zazavavy kely jerena ohatrany tomaty tsara izy ity nefa dia mitondra n'izany atao hoe drépanocytose izany alohan'ny hanao crise izy dia ny vanitolana no mangotsikotsika sy mararirary hafahafa zany fa ny kibony kosa dia tsy maninona. Zanako kely tamin'ny fahefa-bolana izy dia efa nanomboka taminazy volantio koa nagnenako koa ame roa igny izy tonga da oay sy fantatry nagnino ny babegny samin'igny mitrotriny samin'igny farany nanenta amin'ny hôpitaly na ny analyse drépano 80% da eo moa taneo ravitra taneo an'izao nitanegny afaka volany raiky niregny 90% niakatry tonga zany da nampiagny raha izy io zao efa agnady la 5 mpita zay angamba imbalo nampiagny raha nagnampy tamin'ny janvier da février mars avril koa nagnampy da juin koa efa nagnampy koa satria raha vao sapiny izy sapiny izy da filetako malemy be da sy hitanao manigna anazy da vao mahitsy voatery sy maintsy ampiagna dia mihinagna acide folique zany izy mihinagna acide folique sanandro da sy sanandro sy nalany anazy dia sy nagnano crise sanaka izy sy mifiletaka sana lefa izy mafana hoditra igny lefa izy moavy zay etrokony marary igny zay raha mahagagana tonga da oetsoko da avy izy zay da miara mafana hoditra tonga da ampiaraha izay amin'igny dia le finananareo fagnafody régulièrement zany mba nampiova anazy
izay raha mangoaigna anazy zao nanale mitondra kilasy tagnana izy mianatra dia agnatiny volana raiky zao da agnady herinandro mianatra dia herinandro mianatra aretina toy ny aretina rehetra ny drépanocytose aretina mitaizany vatana izy io toy ny tositra ny arety vavony ny diabète betsaka ny fitarainan'ireo ray aman-dreny sy ny médecin référent na ny mpitsabo tokony ho atonina eto faravangana makasika ity drépanocytose ity izany hoe tsy ampy ny fitaovam-pitiliana toy ny électrophorèse zany tsy ampy ihany koa ny fanafody dia ny acide folique sy ny doliprane mangany fotsiny nisy fampiandra ato amin'ny hôpital ny faravangana manao antsoavary ireo miaramisy lamin'ny LCDM mba hijereny fanjakana akaiky ny mahakasika izany za iray aman-dreny reto zazareto zany dia mba mangataka amin'ny fitondragna any mba ho karakaraigny za reto zazareto satria efa avy aminazy crise mémoire io dia matetiky tafaky fianarana mba atao dia mangataka ifa ikarakaragna manokagna reto fa raha atao faindohany raha misy fikarakaragna amreto zazareto fa tena voamafy misy tsy manana banque de sang zany zay tadiavina zany ny olona rehefa nampy raha aminazy ohatra misy fotoana tsy maintsy ampina rano io ka miantso anareo mpitondra fanjakana zay zany indrindra fa ny ministère fahasalamana moa anampy an'io fiasererany farafangana io sy ny hôpitaly rehetra aty zany afaka mandragny marary mba amin'ny fampifanina zany na famatsina fitaovana ny hôpitaly io zany indrindra fa le électrophorèse d'hémoglobine zany fa tsy misy mihitsy zany izy io am'izao fotoana zao zany hoe raha dia manantena moa zay zany am'izao fotoana zao ministre ny fahasalamana am'izao fotoana zao fantatsinay fa isan'ny mpikambana amin'tiky ady atao drépanocytose iny mba mangataka anazy zany zay aminazy manokana mba hanampy an'ity fampiratsy mahasananty amin'ny ady amin'ny drépanocytose